Tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy, aoka ny teninao ny anadio ny fonay, ny fisainanay, ny fijerinay, ny fitenay Andriamanitra. Aoka izay tsy handeha amin'ny fonay Andriamanitra, fa handeha amin'ny fitarian'ny fanainao masina. Tsy ny fahalalana na ny fahaiza-manao Andriamanitra no ikinanay, fa ianao no andry tena azo antoka indrindra. Amin'ity sekoly fanasitranana ity Jesosy dia amin'ny finoana Andriamanitra nijoroana eto sahady. Fa nateny iray fotsiny ary ny aloky ny vavanao Andriamanitra, dia ampy hanovana amin'ny fiainana tsiraray avy. Satria ny teninao mihitsy dia milaza farany zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Nateny iray ary ny ambaranao Jesosy eto amin'ity fotoana ity, na vavaka iray ary Andriamanitra no asandratra amin'izao fotoana izao hiaraka anandratra vavaka izay, dia mino izay Jesosy fa nany tsy nitonono ny vavanay ary dia efa nivahanao avokoa, satria Andriamanitra mahefa sy mahay ny zavatra rehetra ianao. Asandrato vavakantsika amin'izao fotoana izao tao no vavaka feno finoantsika ny fiarahana amin'Andriamanitra. Raha tsara indrindra masina mandrakizay, atolotro ny tenako ho anao Andriamanitra, atolotro momba rehetra iankina aminao Jesosy. Aoka ianao ny mpanapaka, aoka ianao Andriamanitra nitondra ny teny eo amin'ny fiainako, anangana, anitsy, anamboatra, ampianatra, ampatsiaro. Aleloia, hitantana mandrakariva ho araky ny sitraky ny fonao. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay, tario indray izay, satria ataonay ahoana ny fahay ny amin'ny toerana tokony andehanana, ny zavatra tokony atao sy ny fomba fiatrehana, ny toe-tsaina, ny toe-po, ny toe-panahy, raha tsy eo ianao Andriamanitra mampianatra anay. Jesosy eo, tonga eto zahay hianatra, izay no mahasekoly an'ity fotoan'ity Andriamanitra, ary tsy misy mpampianatra tena mahay ankoatra ny fanahy masina. Jesosy eo, tsy misy olona mahay mampianatra. Aleloia, fa ianao mpampianatra tsara indrindra, satria ianao ny tompon'ny fahalalana, tompon'ny fahendrena, mahay zavatra rehetra. Amin'ny anaranao ilay Jesosy Kristy, tiana indrindra, masina mandrakizay. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy an Jesosy manasanao azy toerana. Tsy miova Jesosy, ahoana moa? Hatramin'ny talo, izay sitrapony de tanteraka avoko, tapitroatra ny falebiazany, mielieran-tany ny voninahiny. Asio tehaka ho an Jesosy ilay tsy miova. Aleloia. Raha tsy miova Jesosy dia dikan'izany efa ampy ny renao hatramin'izay. Aleloia. Ampy anangananao ny rahampitso, ampy hijoroanao androany, ampy anarahanao an'Andriamanitra. Zavatra anankiray mialohan'ny hanomboana dia te-hitarika antsika hoe ny fanomboana tsara indrindra dia ny fanetretena. Aleloia. Satria na nisotro ary malala an'izany fa tsy afaka ny akavary eo ambany vilia izy raha tsy midina aloha izy vao mampiakatra makany amin'ny vava. Amen. Amen. Fotoana anankiray tao amin'ny Luka toko 4 nahagaga be anaty zavatra ity hoe Jesosy rehefa nitory-teny tamin'ny fotoana anankiray. Luka toko 4:1, ary Jesosy feno fandray masina izy dia niverina tany Jordany, ary nentin'ny fanahy nitoetra anefitra firy andro? 40 andro. Amen. Dia andininy voalohany ao amin'ny Luka toko 5 indray, feno fandray masina Jesosy zany. Luka toko 5 andininy voalohany, avy hatrany fampiarana hoy ny tenin'Andriamanitra, ary raha ny fanizina ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farihy Genesareta Jesosy. Dia nandininy faharoa, ary neta samby kely roa nijanona teo an-tsisiny farihy izy, ka ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny ratony. Hatreo aloha. Aleloia. Fanomboana, fampidirana ity zavatra resahantsika ity. Rehefa feno fandray masina Jesosy dia nahay ny takosina tovy halava tamin'ny olona, fanetretena. Rehefa hita ny faneno azy ny olona, vao niakatra teo ambony sambo izy. Aleloia. Mahatonga mesazintsika indraindray tsy miampita, satria vao mitenitsika dia mametraka ny tenantsika eo ambony, mihoatra noho ilay olona te hihaino ny tenan'Andriamanitra ao am-pontsika. Andaontsika ny heritena. Aleloia. Ny vrai évangile tsy hoentina amina toe-po n'olona tsy niova fo, fa ny vrai évangile mety fantatrao ny texte sy ny contexte rehetra, fa tsy hampita ny fiainam-panahy raha tsy midina aloha ny fonao sy mombanao rehetra, satria ilay valeur an'ilay izy tsy teny hampita fotsiny fa fanahy miampita. Andao tsika hivavaka mba ho feno fanetretentsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra,
mba ho anisan'ny olona tena hoe andray an'izany sitrapon'Andriamanitra any. Salato vavakao androany. Jesosy tonga eto androany Andriamanitra. Tsy mahay ninina izay Jesosy ary tena sahanay mihitsy ny mirehare amin'ilay teny hoe raha misaraka aminao zahay dia tsy mahay manao na inona na inona. Amin'ny anaranao Jesosy, amboarindray zay, atsanganindray zay. Alleluia. Fa manaiky izay no mpianatra amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Matetika tamin'ny rehefa le mianatra tamintsika mbola mpianatra tany an-dakilasy. Anisan'ny zavatra mahafinaritra ny ankizy rehefa andeha hianatra dia zao iona amin'ny namana. Maro zany e? Any a? Dia natao hoe olona te iona amin'ny namana dia rehefa mifankahita izy dia maninona? Dia ahoana rse? Mody ataoko rse zany le izy fa tsy zay. Dia ahoana lity? Dia ahoana ki? Azonareo? Jereo tsara. Fa manampy ny assimilation izay ampitondrain'ny mpampianatra. Ny fanekenao hisokatra amin'ny fotoana anankiray miteny ny mpampianatra. Ary nanampy anao ny sokatra ny fahafahanao matsapa fa eo amina toerana anankiray afaka andraisako tsara. Zany hoe tsy hoe ambiance sa mahafinaritra ny tiako tenenina. Fa tiako tenenina zao hoe environnement pisy tsara ianao anatin'ilay izy. Izay mahatonga antsika hoe tonoa ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny olona akaikinao. Ohatra mpianatra amin'ny fiampiarahaba rehefa hanomboka ny koro. Fa tsy hoe iza moa zany ty akavy akavanako ty dia lasa fahazarana fotsiny hoe fiadanan'ny tompony aminao honono zany a. Azonareo ve? Satria tsy ao anatin'ny fonao ilay izy. Tonoa ny fiadanan'i Jesosy amin'ny olona akaikinao. Alleluia. 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 Ny tenin'Andriamanitra izay resahantsika androany ty fotoana ity ataontsika hiresaka momba ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy mitondra fanafahana, mitondra fanasitranana. Amen. Amen. Ny olona anankiray atao hoe mpianatra. Dia olona anankiray miady maître na hoe manaiky fa misy zavatra tsy hainy. Dia miditra amin'ilay toerana anankiray izy andray zavatra vaovao. Asan'ny apôstôly toko 1:12 ny fepetra voalohany takina ho an'ny kristianina dia tsy maintsy izy manaiky hoe mpianatra. Alleluia. Jereo ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy akany Antiokia. Ary niarasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidiny izy roa lahy ka nampianatra olona maro ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Ao jereo fa mpianatra tsisy mihitsy ao amin'ny dika teny io misy adino zay hoe kristianina zay fa amin'ny baiboly taratasy izy misy io kristianina. Fa ny fototry ny hoe kristianina dia tsy maintsy olona iray manaiky ho mpianatra. Zay mahatonga ny hoe rehefa niantso ny mpianatra Jesosy dia tsy apôstôliny ny antsony azy voaloha fa mpianatra. Alleluia. Ka ninona zany mety anarana fiantsonanao na mety nanosoran'Andriamanitra anao zavatra tsy tokony hiaisitra antsika dia hoe za mpianatra. Amen. Amin'izay azonao tsara hoe isaky ny eo amin'i Jesosy dia tsy hoe zany hampianatra an' Jesosy fa za ho ampianarin' Jesosy. Isaky mifoha maraina ianao dia mila manana antoka hoe androany indray hianatra amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainako. Ary ny olona tena atao hoe miankina amin'Andriamanitra dia tsy hoe mahay ny zavatra rehetra fa ny olona miankina amin'Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra satria ao amin'Andriamanitra izy. Alleluia. Anderantsika nomboka avy hatrany dia any amin'ny fanombohana Genesis toko 4. Alleluia. Tantaran'i Kaina sy Abela ndraisantsika. Genesis toko 4 dia ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo somary lavalava fa vakiko ilay izy mba ahafahantsika mahazo tsara ilay tantara satria aza tonoana fa rehefa manao lesona mpampianatra ny ampianarana tsy hoe miny fotsiny ny titre dia samy mitady aloha fa misy zavatra tsy maintsy zaraintsika ao. Alleluia. Genesis 4:1 jusqu'à 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Adama nalala any Eva vadiny dia nananana-keva ka niteraka any Kaina. Iza ny anaran'ny zanany? Iza tsara hoe? Aroa izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah ao. Andiny faharoa ary niteraka ny Abela ralany koa izy ary Abela dia mpiandry ondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Avereny hoe mpiasa tany. Andiny fahatelo ary efa afaka elaela dia nitondrany Kaina vokatry ny tany ho fanatitra ho an' Jehovah. Fa nitondra ny Abela kosa voalohany terak'ondriny dia izay matavy ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany dia tezitra indrindra Kaina ka nanjombona ny tarehany. Andiny fahaenina ary Jehovah tamin'ny Kaina nahoana nitezitra ianao ary nahoana manjombona ny tarehanao raha tsara toetra ianao
moa tsy miramirana va fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao no kendren'ny faniriny kanefa ianao no tokony anapaka azy. Amen. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra lafin-javatra anankiroa, mampianatra toe-po anankiroa, mampianatra fomba fafana miatrika, mampianatra manazava sady Andriamanitra hoe voatany amboalohany dia fahitan'Andriamanitra ny toetry ny fo ary tsy ataon'Andriamanitra tsy manandanja noho ny fahitan'ny fonao ny action izay ataonao. Samy nanao fanatitra ikaina sy Abela. Raha ohatra zany ka hoe ataontsika amin'ny vanim-potoana zao dia zao hoe samy nanompo ireo, samy nanao asan'Andriamanitra ireo, samy tena nanaraka ny zavatra nandrasan'Andriamanitra ivelany ireo. Eo anivon'ny fiarahamonina samy mety nijoro ireo, samy mety nanao zavatra ireo, samy mety namatsy ireo, samy mety nanao sakrifisy ireo, fa Andriamanitra tsy afaka takomana amin'ny zavatra tolotra, fa Andriamanitra mahita ny toe-ponao eo am-panolorana. Aza adinoina ity zavatra anankiray ity, rehefa hanao sakrifisy ianao dia tena be dia be mihitsiny ny zavatra hanakana anao eny an-dalana tsy hantanteraka ny sakrifisy ataonao iny. Fa zao tombony be nefa mifisiza sakatsakan'izay satria arakaraky ny anoloranao sakrifisy an'Andriamanitra no izahana ny toetranao ary rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia pozitiva foana ny valiny fizahan'ny toetra maneho an'Andriamanitra dia lasa misy qualité kokoa ny sakrifisy izay ataonao. Amen. Matetika tsika mifantoka hoe za te hame zavatra an'Andriamanitra dia le zavatra ny ifantohanao fa tsy mifantoka amin'ny fonao ianao. Nefa ny fonao ny dinian'Andriamanitra eo am-panolorana zavatra anankiray fa tsy le zavatra. Iny zavatra tolontsika iny tena marina avany aminy aniny. Alleluia. Efa famindrapo be zany hoe izy name dia mbola verina le izy. Tokony ho tonga saina zany tsika hoe dikan'izany tsy le zavatra omena ny important satria iny efa tany aminy ihany. Fa inona ny tsy tany aminy? Fotsika ny tsy tany aminy. Zay le mila amboarina. Zay le mila hitsy. Alleluia. Tsara ny ao Jesosy rehefa nandinika ty teny ty dia misy zavatra anankiray mila tena jerentsika manokana indrindra fa antsika ray aman-dreny. Marina teo vao nanomboka azoko hoe zay zany ka mahatonga an'Andriamanitra anisan'ny hoe rehefa mifidy olona izy dia hovainy amin'izay le anarana. Satria le anarana apetrakintsika indray tsy takatritsika ny tena heviny, fa iny anarana iny lasa confession ho amin'le olona tsonao. Azonareo ve? Rehefa ohatra zao ka hoe ataoko hoe hery ny anaran'le olona. Alleluia. Amen mihitsy zany. Tonga dia miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tainy Jesosy ianao hery dia Andriamanitra manamarina n'iny anarana iny miaraka amin'ny fiasan'ny fanahy-masina. Fa misy fotoana le anarana fidiana tsy misy fahendrena loatra ary tena marina tsy nisy fifandraisana niaraka tamin'Andriamanitra. Somary ataoko haingaikaingana kely satria mbola tsy ao anatin'le loha hevitra izay. Jereo tsara mihitsiny. Genesis 2:7-7. Fotoana anankiray izay tenenan'Andriamanitra hoe zao ny asan'ny Adama dia manome ny anarana amin'ny biby rehetra. Tamin'izay fotoan'izay possible vitany Adama ny nanome ny anarana amin'ny biby rehetra satria nisy ny Genesis 2:7. Mba voakely ny azafady. Genesis 2:7 dia tamin'izay fotoan'izay nanasian'Andriamanitra fofinaina tao amin'ny Adama. Dia le fofinaina egal fanahy masina dia natonga anazy nanana aptitude nanome an'le anarana izay tian'Andriamanitra nohenoina tamin'ireo biby rehetra. Taverana kely 19 azafady fa misy tenin'Andriamanitra tsara jerentsika tsara mihitsy eto. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Genesis 2:19. Ary tany namorona ny Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra dia nentiny taiza izy tany amin'ny lehilahy ireny ahitany atreo. Ahitana izy, ahitan'Andriamanitra. Io le lazain'ny epistily hoe zao zavatra rehetra zao dia miandry fatratra amin'ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Miandry ihany koa ny fahaizan'Andriamanitra mitondra amin'ny fiangonana. Tamin'io fotoana io zany Andriamanitra dia ohatran'ny hoe nipetraka efa tany anatin'ny fony le anarana. Fa niandry izy hoe ifanaraka ve ny zavatra tonony vavan'ny Adama sy ny zavatra miafina tao anatin'ny foko. Zay ny fiasan'ny fanahy masina. Alleluia. Ny fanahy masina rehefa miasa zany dia mampiariary miafina ampon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavanao. Fa rehefa tsy misy fanahy masina ianao dia lasa mampiariary ny nofinao
Zay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Verina amin'ilay anarana amin'izay antsika. Genesis 3:7 indray azafady. Taoriana rehefa niditra ny tsy fankatoavana. Dia niova amin'izay io taoniny io. Satria efa tsy nifany masina tsony amin'izay. Ny asa tao anatin'ny Adama, vokatry tsy fankatoavana, déconnecté tamin'Andriamanitra, dia mbola nany eritreritra izy hoe za nasena namorona anarana biby dia nety. Dia rehefa mamorona anarana kizy zany dia mety. Azonareo amin'izay ilay tiako atongavana. Nisy fahadisoana amin'izay tao. Fa hoe jerentsika amin'izay ny dikany hoe Kaina, dia jerentsika amin'izay ny dikany hoe Abela. Ho antsika ray aman-dreny rehetra, mialohan'ny anananao zanaka, eto ambavaka aloha hoe iza no anarana. Satria Jesosy Kristy na mbola tsy nitsaika ary dia efa fantatra ho iza ny anarana. Satria ny anjely mihitsy niteny hoe zao no ataonao anarana io. Na Jaona ary dia nitenenina mialoha hoe zao no ataonao anarana io ry Zakaria. Fa tsy hoe ilay zavatra eritreretiny. Tamin'izay fotoana izay rehefa niteneniny Jaona mpanao batisa hoe zao ny anarana, dia na ny olona nandrealisa ary dia hoe sura ve hoe izay no tena tia Zakaria sao dia hoe izy moana dia ararotinareo. Azonareo ve? Satria Andriamanitra mihitsy ny te hanome an'ilay appellation, fiantsoana. Satria mifamatotra amin'ny destiné anao iny zavatra iny. Dia izay mahatonga ny hoe Abrahama soloina Abrahama, Sarai soloina hoe Saraha, Saoly soloina hoe Paoly. Alléluia. Isika kristianina any Jesosy, Jesosy no ilainao. Lasa tsy hoe hovaina ny anaranao zao satria le izy ane. Alohaloha vaiko tsara, lazaiko tsara. Efa misy ny anarana atao ambony anarana rehetra. Dia tsy le adjectif le anarana hoe ilay mpandresy tsy misy tahaka izany. Fa rehefa velo anatinao Jesosy, dia ninona fiantson'ny olona anao, dia tsy miatraiky aminao le satria le anaran'i Jesosy no manakoako anatin'ny fonao. Sy tehaka ho an'i Jesosy. Amen. Amen. Ndao aritsika. Eo aritsika. Merci pasteur Zao. Alléluia. Ary Adama nalala ny Eva vadiny, dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary hoy izy nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho. Aza dino ilay zavatra resantsika teo. Olona efa déconnecté tamin'Andriamanitra io miteny io. Ao Tsy tsara mihitsy fa misy contradiction ny zavatra nitenena sy ny situation. Hoy izy hoe nahazo zazalahy tamin'i Jehova, nefa io zazalahy io nanondrana. Nefa hoy izy hoe tamin'i Jehova. Mety hoe endrika acte prophétique teneny le izy. Fa teteny antsika fa niteny izay lazaintsika ivelany raha tsy miova ny anatinao tsy miova io. Fonao aloha miova voalohany. Maninona ohatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa ampiasain'Andriamanitra dia miteny sitrana amin'ny anaran'i Jesosy dia mety le izy. Fa ho tsika rehetra afaka miteny an'izany ihany, fa maninona tsy mitombo vitrangana? Connexion. Connexion. Verikany. Connexion. Mifamatora amin'Andriamanitra. Raha vao misy loto-po kely fotsiny ao aminao, misy zavatra tsy tanteraka ao. Ary tsy afaka terenao Andriamanitra. I Kaina tsy niteny hoe raiso rangahy ty fanatitra ty fa tena apiko ane. Ataoko betsabetsaka kokoa ny valeur mihoatra noho ny Abela. Tsy le valeur ivelany. Tsy somme ny jeren'Andriamanitra fa qualité de sacrifice. Toe-po isan'andro isan'andro. Amen. Ndikany hoe Kaina dia forgeron. Na ino moa zany amin'ny teny gasy? Mpanefy. Dia ny anankiray koa misy endrika anankiray hoe possession. Ao dia raha tambatra zany ireo tena anankiroa ireo dia zao hoe nidikany hoe Kaina zany ny heviny dia hoe mpanefy manan-javatra. Hitanareo ohatrany hoe tonga dia mandoka be izy hoe olona manamaha izy azy. Ny ray aman-dreny zany tonga dia nametraka hoe tena nisy erreur nataontsika tany aloha tany fa ty zanakitsika ty na tsy miova raha ny fotsika dia souhaitentsika ty anao an'le izy nefa ny fototra tsy niova. Dia jereo tsara fa io no anisany nahatonga ny fanatitra Kaina tsy niakseptena, tsy le anarana fa vokatr'ilay ny kategorizen'ny ray aman-dreny azy dia namboly avy navim-po tao anatin'izay zavatra izay. Jereo tsika neny anarany dikany hoe Abela tonga dia contraire. Dikany hoe Abela dia hoe vapeur. Ny anankiray mpanefy, mahay asa tanana, mahery, manan-javatra, fa ny anankiray vapeur. Malalaza andazy koa dia hoe souffle.
Ary ny tena ohatrany hoe saiko tsy teneniko nefa zay le izy vanité. De jereo lanjalanjao am'zareo anarana anankiroa reo. Ny anankiray ny estimeny ray aman-dreniny hoe ity mihitsy ny tena andrandrainay. Ary ny anankiray ohatrany hoe sous-estimeny ray aman-dreniny hoe rivotra sofla mandalo. Zany rivotra any hoe mandalo hoe tsy mitoetra. Ary nisy ifandraisany ihany tamin'ny fiainan'ny Abela le izy satria nandalo izy. Fa ny bokin'ny Hebreo toko 14 ozy izy hoe namaty ary Abela ozy izy dia mbola miteny foana. Jerentsika izay rehefa avy eo. Alleloia. Ny tokana ahafahantsika mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Hovainy fonao aloha. Tsy ny anaranao no hovaina. Rehefa miatrika problemtsika ka ohatra hoe be dia be zavatra mitranga dia eo amin'ilay takatritsika aloha no hovaintsika kopom-bolo, vernis, volombava, inona koa akanjo, vaina daholo. Fa zao ndaontsika handray lesona. Natao hoe mandray lesona, ny mpianatra matoky dia mahay mandray lesona. Ary ny olona mandray lesona no afaka examen. Alleloia. Ka raha tianao afaka examen ianao, mandray sa lesona ny amin'ny zavatra tsy nentina ataon'ny lasa rehetra. Fa mila mandrositsika, mila miovitsika, izay tsy mety na voan'ny olona tany, aza manaiky an'izany hoe mbola voa ianao. Sa ianao anaiky an'izany hoe mba vohin ray fotsiny e. Tsisy an'izany. Tsy ny erreur ny fianarana. Fa ny fany masina ny mpampianatra. Possible mihitsy ianao tsy manao zavatra tsy misy erreur ny ataonao. Rehefa tena miankina amin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Tsy excuse mihitsy ilay hoe olombelona ihany zany tsika fa tena diso zany, tena teneniko areo diso zany. Satria ianao tsy olombelona tsoa fa zanak'Andriamanitra. Azonareo. Lasa mampidina atsika eo amin'ilay zavatra nanesoran'i Jesosy atsika. Raha vao metraka hoe ka tsika ne olombelona ihany e. Ndray mety mbola ohatran'izao. Ianao efa zanak'Andriamanitra. Inona zany ny antony fidianan'i Jesosy ianao? Raha ianao vidiana dia hiverina olombelona ihany. Lasa maivantsika ilay fiarahana amin'i Jesosy. Aoko sitrana amin'ny fisainantsika. Alleloia. Ato mihitsy mila amboarina aloha. Miova ihany koa fo avy eo. Mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy tonga any am-po satria ny sainao manohatra. Dia izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza ny amin'ny boky Salamana hoe ato am-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao intsony. Azonareo? Aza vela bloquen'ny saina ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga an'ilay izy anatin'ny fo. Ka rehefa voaova anatin'ny fonao dia voaova ianao. Dia ho marina aminao ny Asasay 13:22 ozy ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra mantsy an'i Davida nahita olona araka ny foko ozy izy. Zany ny zavatra mahafinaritra. Vao fo maraina dia zany renao Andriamanitra miteny hoe mitahitra ilay olona araka ny foko. Fa tsy ohatran'ny ataon'ny olona tahitra indray ity. Azonareo ve? Rehefa miova ny fo, miova ny zavatra rehetra. Iverintsika eo amin'ilay Genesis teo. Niteraka ny Abela ralahany koa izy, fa teo izy tsy niteny hoe nahazo zasalava amin'i Jehovah. Fa tamin'ilay voalohany ihany, nahazo zasalava amin'i Jehovah. Ny fitondranao ny zaza ao an-tokantrano tandremo fa manimba ny fon'ny ankohonana. Lasa isy olona anankiray ahita hoe za ohatrany tsy dia nona. Fa ny teny mahagaga dia zao, na dia tahaka an'izany arany, ny ataoko hoe ny entsona ny Abela sy ny kategorizen'ny ankohonany anazy dia tsy nanakana anazy zany anana fo madio ka lasa nakorden'Andriamanitra ny fanatitra izay nataony. Alleloia. Le izy zany sao dia mieritretsika hoe rehefa tena nandinika aty zany pastera dia le legioma ny tena tsy tian'ny tompo. Mety tsy dia tia lasopy loatra angamba izy na ohatran'izany. Na eto ianao dia anangana tsangakevitra hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny vegetariera lahy. Fa Andriamanitra tia hena. Tsy izay le izy. Fa le toe-po eo am-panolorana. Amen. Le toe-ponao eo am-panolorana tena amboary io. Endriny eny Jesosy ny teny hoe ianao ozy izy Taony vakitsika vetivety. Any amin'ny filazantsarany Matthieu toko 5. Naverin'i Jesosy io. Matthieu toko 5. 17 ka hatramin'ny 20. Matthieu 5:23. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary amin'izany raha mitondra fanatitrao eo amin'ny altara ianao. Ary eo no mahatsiaro fandralanao manana lahelo aminao. Dia ahoana ozy izy?
Avelao eo alohan'ny altara ny fanatrao ka mandehana aloha ataovy izay hihavananao amin'ny rahalanao ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitrao. Amen. Tsotra mahita ny kaina zany ve ianao eo? Nanana problème tamin'ny rahalahiny izy. Alléluia. Fa ny namaky anazy dia ny anao fanatitra fa tsy ny anadio fo. Misy fotoana tiantsika loatra amin'ny manao zavatra ho an'Andriamanitra fa maivana amintsika ny iray amin'Andriamanitra. Misy fotoana tianao loatra ny tena hoe manohana asan'Andriamanitra fa nefa maivana aminao izany hoe miray amin'i Jesosy. Jesosy ny tsy tambazana vola ary nasan'Andriamanitra ny tsy tohanana vola. Alléluia. Anazy any io e. An Jesosy any io e. Izy raha miteny fotsiny hoe misy dia misy fa mbola famindram-po matoa avela manao fanatitra ianao. Famindram-po fa tsy hoe fanohanana. Tsy hoe tsika ny hoe mety kokoa dia afaka manohana. Fa teneniko anao fa na tsisy anohana ary tsika rehetra vitan'i Jesosy io. Tsisy antony koa ny finoantsika raha tsy mino an'izany tsika. Ny finoana zany tsy hoe 500 isan-jato dia miankina amin'ny hoe possible zany. Dia 500 isan-jato tena hoe hain Jesosy zany. Tsisy zany. Ny fiainana kristianina tsy atao grefy. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia mino hatramin'ny voalohany. Raha ohatra ka tsy tena mino tsara tsika eo anatrihan'ny test anankiray dia mety azo oharina amin'ny hoe Mosesy dia nanamboatra sambo teo amoron-dranomasina. Azonareo ve? Fa tsy nino hoe afaka sokafan'Andriamanitra io. Impiry tsika eo amin'ny fiainantsika miaina amin'ny toetsaina tsy ny sitraniny. Satria maninona? Mbola ny toe-ponao fony ianao tao amin'izao tontolo izao no entinao miatrika ny fiainanao nefa ianao efa amin'ny Jesosy. Tsy compatible io. Tsy compatible io. Rehefa ohatra ianao ka hoe ho any amin'ny vulka dia fantatrao fa rehefa hividy rivotra ianao dia pneu no entinao. Fa tsy hoe rehefa eny amin'ny vulka ianao dia baolina no entinao. Baolina ataoko hoe baolina lasopy no entinao, ataonao ao ilay rivotra zany dia entinao any an-trano dia any an-trano tsofoka. Tsy mety zany. Ohatran'izany koa ny hoe zava-panahy sy ny ara-nofo. Terentsika indraindray ny zavatra ara-panahy ho raisinao ara-nofo. Ary ny zavatra ara-nofo hanomponao zava-panahy. Fa tsy maintsy zavatra misaraka ireo. Izay ilay hoe sitranina. Matetika maika be foana ny amin'ny fanasitranana ny tenantsika soatran'izany. Fa mbola zava-dehibe lavitra amin'ny fanasitranana ny fonao mba hahafahanao mahita an'Andriamanitra. Satria moindre kely io zavatra mahazo anao io raha oharina amin'ny zavatra tsara be izay efa nomanin'i Jesosy ho anao. Zavatra anankiray ity zaraiko aminareo. Efa nahazo antsika daholo ity ny ankabetsahana. Rehefa ohatra amin'ny alina iny ka misy manery tsy ny fitiavan'i Kristy fa tiako teneno hoe te-pipi zany alao ataoko direct ilay izy. Mety mipika ny jiro na mety maty ny jiro na tapaka koa ny courant tsy maninona dia anao ilay mivoaka iny ny akikelinao manao bisou amin'ilay sisina fandriana iny. Alléluia. Marary zany dia eritrereto amin'izay izay zavatra izay hoe amin'ny fotoana marary iny kay tonga dia misy manolotra iPhone 16 Pro Max ianao fa adinonao iny. Maro sa tsy maro? Adinonao iny marary iny. Hoe tonga dia tia ny raisinao io. Zany ve tena anahy ve ty sao dia blague ty? Azonareo ve? Zany hoe izy question na priorité. Rehefa hainao mametraka hoe iza ny important amiko nefa ilay telefônina tsy miatraika amin'ny tenanao, tsy miray aminao, ny akikelinao mitambatra aminao, renao zany, nofinao mihitsy zany le hirifiry sy le aretina. Fa le zavatra avy any ivelany ohatran'ny hoe atolotra anao satria ohatran'ny hoe tianao tonga dia manafoana ny fanentainana. Azonareo ve? Ny fahafahanao mandray an'Andriamanitra amin'ny finoana tonga dia tsy hainao ny fanentainana io. Alléluia. Ary tsy maika no sitrana amin'ny ara-nofo ianao fa maika ianao no sitrany amin'ny ara-panahy sy te aka ho an'i Jesosy. Alléluia. Ny miaraka amin'ny Jesosy dia mamelanja an'i Jesosy. Alléluia. Fa tsy hoe mijoro fotsiny ianao dia io zany Jesosy dia aloha jerentsika indray ny ataony androany aloha. Azonareo? Tsy zany. Fa raha tsy manao ninina ary izy fampetraka eo dia maizy azy ny ankalazanao azy. Izay mahatonga azy ny bokin'ny Exode izay toko 7. Rehefa niteny Mosesy hoe dia inona zany no teneniko amin'ny zanak'Israely hoe iza moa zany ianao ty? Dia navalim-panontanian'Andriamanitra rehetra dia mahagaga. Hozy izy hoe zao izay izy. Mba eritreretiny hoe misy olona amin'ny telefôny ianao. Izy ianao azafady? Zao izay izy. Fa na ianao ary mety tezitra raha vao tsy mitandrina ianao. Iza tsara hoe zao izay izy? Zao izy
mety hoe Jean veut Yves sa tsy haiko changer izy azonareo nasehon'Andriamanitra mihitsiny fa Andriamanitra rehefa miteny dia tsy hoe isatisfaire anao ny tanjony aloha fa ny maha izy azy tsy maintsy mipetraka na ahoana na mety zakanao na tsy zakanao zavatra anankiray na mety takatrao na tsy takatrao zavatra anankiray zay le miaraka amin'i Jesosy ny mpianatra isika mpianatra mila mametraka an'izay foana mila matakatra an'izany foana hoe eto indray Jesosy dia anao izay tiany tsy hoe eto Jesosy dia izay tiantsika isanao io sotra ny hira-pitiavana hoe tsika isanao Alléluia, ahitsy tsara mihitsy satria indraindray ny fiangofantsika tady anao an'izay hira-pitiavana izay rehefa eo amin'ny fanandrian'Andriamanitra tsy hoe ianao sy Jesosy miara-manapaka fa izy mpanapaka. Alléluia, tsy ohatran'ny rehefa manapaka gatao io tanampivady gauche droite Jesosy mpanapaka. Alléluia. Alléluia. Maharaka tsara ve tsika? Alléluia. Andiny fahatelo amin'ny Genesis toko faefatra. Jereo amin'izay ny toe-pon'izy roa lahy. Vokatr'izay fisina fitondrana ataoko hoe mitanila tao anatin'ny fiarahamonina izay na ny fiantsoana arany ny anankiray mahavelom-bolo ny anankiray mampioka zay le mampioka izany hoe ohatrany hoe tsy mahafinaritra mihaino anazy ao dia niteraka toe-po tao anatin'ny kaina le izy hoe zay ataoko izany dia tokony mety foana misy fausse assurance atao dikan'izany dada sy neny rehefa miteny anao hoe izao le zavatra misy fotoantsika mety miandriny mi-appréciation an'ny olona mety miteny ny olona hoe alefaso pastera tena mety io ianao ampiasain'i Jesosy be mihitsy alléluia fa kio tsara ny Samuel voalohany toko 10:10 zay problème Saoly rehefa tonga teo amin'ny fotoana anankiray izy dia na ny tsy andraiky ny ara dia niraisiny tsy tokony izy ny anao n'io fanatitra io tokony andry an'i Samuel izy tsy fahavitany asa ny important amin'Andriamanitra fa fahafahanao mihaino an'Andriamanitra ty olo ty ve tena miobéir ana sa ny avita asa ny tena mamaika an'ity olo ty raha vao mipetraka ao anatiny raha vao mipetraka loatra ao anatin'ny projet an' Jesosy ny fonao tena teneniko izany aza mametraka fo anatin'le projet na an' Jesosy ary le izy mametra fo ao amin'i Jesosy ianao satria ho déçu ianao rehefa ohatra ka hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra nandrasanao le projet azotsika ve betsaka anie ny olona tena tratrany déception mpanaraka an'i Jesosy anisan'izany Jodasy telo taona sy tapany izy mba teo foana ihany mety hoe séché-courant izy des fois fa tadio tsara zavatra anankiray ity tamin'ny fotoana tamin'ny alina izay namadihana Jesosy alina farany izany anaovana sakafo dia Jesosy ny teny hoe ataoko discussion entre antsika mpianatra izany ty zao zalahy ray amintsika reto dia hamadika ao Jesosy dia fanontany mpianatra iza ndray ary izany mety ny fanonona mihitsy hoe za sura fariboany herjiesy indray izany reo tena zanabaratra reo tsy laitra mety betery izany ko izy rehefa izy rehefa namaly an'i Jesosy ohatran'izany tamin'ilay fotoana anankiray nitenenana hoe tsy azo anao izany dia hoe Jesosy anivoaka ianao satria talohany iny dia petera ny teny hoe natsony mafy fa kio tsara ny dika teny iny fa fotoana anankiray io nasany teny mafy an'i Jesosy petera izany hoe efa niala le respect azontsika mety mpanaraka an'i Jesosy ianao fa tandremo miala ny respect mila mitoetra foana ny respect alléluia jereo tsara tamin'ny alina izay namadihana azy jereo tsara le schéma petraka ry zareo dia hoy izy Jesosy hoe izay mihinana an'ity mofo atsoboko ity zay no izy dia nomeny le mofo zay sa tsy zay aloha le tantara any matoy ny afaka meny Jesosy tsy lavitra teo Jodasy fa teo akaikiny tsy hoe ampitondray an'olona ity dikan'izany dia zao io Jodasy io zany dia olona tena sa manakaikaiky an'i Jesosy fa tsy manan-kenatra manana fausse assurance efa mety ny comportement fa tsy tonga saina tsy nana discernement vokatry ny fany masina koa moa zany tena marina dia nietrehitra fa le zavatra sainy ao tena mety be mihitsiny azonareo ve zany zany hoe io Jodasy io zany tena nanakaiky an'i Jesosy mety tsy voatonona niaraka tamin'ny Petera sy Joba sy Jaona sy Jakoba izy fa akaiky an'i Jesosy izy matoa ao anaty fanasana mipetraka akaiky an'i Jesosy ao anatin'ny fotoana anankiray fisakafoanana mipetraka akaiky an'i Jesosy matoa izy samy manakaiky an'i Jesosy na izy ary zany mety tsy manam-panenenana tsy tonga saina akory tsy mety ny ataony ny olona anankiray rehefa tonga saina hoe tsy mety ny ataony manoloana ny olona izay mahafantatra ny zavatra mety miataka izy aloha maro zaza tsy marina rehefa diso ny zaza miditra ao an-trano tsy tonga dia manatona anao zany izy makery amin'ny coin izy aloha fa Jodasy
na sasa mipetraka teo satria sur izy hoe iny tena lalana. Te hitarika antsika. Lanjalanjao tsara miaraka amin'ny fany masina. Io ve le izy. Zay le hoe akera be mihitsy Jodasy tamin'ny projet an' Jesosy fa tsy niaraka fo tamin' Jesosy. Impiritsika mety miray fo be amin'ny zavatra tian'Andriamanitra tao fa tsy miray fo amin'Andriamanitra. Andriamanitra ne tsy maty ho an'ny asa fanompony. Jesosy ane tsy nanolotra ny tena teo amin'izy fijaliana hoe mba eto daholo ny asa fanompona rehetra. Fa Jesosy tonga teo amin'ny asa fijaliana ho anao, ho anahy. Halleluja. Dia aza disoina mihitsy izay, antony izay. Betsaka antsika voafitaka eo am-panompony. Tena teneniko anareo za anisan'izany. Tena tia manao zavatra be dehibe. Efa miditra amin'ny toerana anankiray, ohatra fanompona, dia tonga dia mijery gauche droite, vao niditra teo za tonga dia hitako hoe ndeha bataiko ty pipitra ty, ataoko ampovoany tsara eto, satria reto bafy reto somary maka côté avy aty. Azonareo? Satria ny sainao efa any anatin'ilay hoe perfection ara-nofo. Afaka batainy ty zany atao ohatran'izao, ty zany atao ohatran'izao. Fa teneniko antsika tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Satria izany fisaintsainanao izany dia hozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Josatoko voalohany, boky ny lalàna ny saintsainandreo manalina. Fa tsy hoe tena njiva tena aitso tsara ny seza, atao voatr'izao tsara ny anina, mety mahitsy be io seza io fa hitan' Jesosy foana amin'ny filana ny fonao. Mety be ny balance ny resaka sonao, mety be ny fomba firana, mety be zavatra rehetra. Fa hozy izy hoe diso zavatra ray lony ianao hoe. Ianao mianatra lesona mandritra ny alina anao examen rapitso hainao daholo dia hoe Z hatramin'ny marika kahie calligraphe mbola hainao koa tadidinao. Fa tonga ny ampianarana ianao tsy mitondra convocation. Dia inona ny dikan'izany? Tonga dia tsy afaka examen d'office ianao satria toe-pony takian'Andriamanitra. Rehefa tena afao miaraka amin'ny Jesosy ianao, tsy mila mitadidy izany. Fiasan'ny fany masina mampatsiara. Halleluja. Izy mampatsiara anao ny zavatra tokony tenena sy atao. Tsy neken'Andriamanitra ny hitanareo hita tamin'ny fomba fanolorana ny toe-ponkaina sy Abela tamin'izany fotoana izany. Andiny faharoa, andiny fahatelo azafady. Ary rehefa afaka elaela, Genesis 4 azafady salahy. Rehefa afaka elaela, avereny rehefa afaka elaela. Avereny tsara rehefa afaka elaela ny. Inona ny dika izany hoe elaela? Izany hoe tsy prioritaire Andriamanitra. Fa nampiandrasina elaela. Tsy voalohany. Zay le mot-clé, zay ny différence an'le any Abela sy Kaina. Ny anankiray voaloha ateraka. Ny anankiray ny andrasana elaela. Question de priorité. Sitrano ny fonao. Amerina ny loany ny priorité anao miaraka amin'Andriamanitra. Mety tianao be miaraka amin' Jesosy. Fa lanjalandao sao dia mbola misy tianao kokoa mihoatra no miaraka amin' Jesosy. Atraizany fahafoizanao ny fotoananao miaraka amin' Jesosy. Tianao kokoa miaraka amin'ny zanakao. Za zany miova ny anaran'i Jesosy. Tianao kokoa miaraka amin'ny olona, miaraka manompo. Tianao kokoa manao zavatra ao an'Andriamanitra, manao zavatra ao an'Andriamanitra. Manao zavatra ao an'Andriamanitra, tsy ndriko sara mihitsy, manao zavatra ao an'Andriamanitra. Fa tsy tianao miaraka amin'Andriamanitra. Tsika tsy tokony ho mpiatsara velatsia. Hozy tenin'Andriamanitra hoe, hozy Jesosy hoe, ny Matteo toko fahaenina any. Rehefa nampianatra ny renezany an-danitra izy, Matteo toko fahaenina manomboka andiny fahaenina ampianarana toerana andiny fahasivy, izao ny tonoany manomboka andiny fahaefatra ambin'ny folo izy raha tsisy jereo tsara mihitsy fa miova amin'izay le zavatra. Hozy izy amin'izay hoe, nareo aloha raha tsy mamela, tsy tafavoaka izany. Ao anatin'ny fampianaram-bavaka izany Jesosy, dia mampianatra toe-po hoe na dia hainareo ary izany, ka tsy votsitra ny fonao, dia ohatran'ny tsy enjery krismasy ihany io. Tsisy impact. Dia hozy izy hoe, aza manao ohatra mpiatsara velatsia hozy izy, manao malahelo tare. Rehefa mivavaka tsy hoe rehefa hitan'ny tompo tena mirotsaka tsara ny volomasony avy sy avarana. Malahelo tsara izy izany, valiko amin'izay, izay le malahelo tare. Ny malahelo tare izany raha nazavaina io, hozy izy hoe, mpiatsara velatsia, ary raha mifadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia. Amin'ny fotoana anankiray tsika rehefa modimody miaraka amin'Andriamanitra, tandremo sao dia mpiatsara velatsia.
amin'ny fotoana anankiray rehefa tsy madio ny fonao miaraka amin'Andriamanitra, ianao mety tsy tonga tsaina hoe petsara velatsia zany. Alleloia. Fa aza dinoana nefa ty zavatra anankiray ty, voatran'izay koa Jodasy tsy fantany hoe petsara velatsia izy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ao koa sitrana ny fotsika tsiraray avy. Amaraparana sahady feziko ilay izy hoe rehefa afaka elaela dia nitondrany kainy amin'ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. Tsy nankasitrahany satria elaela tsy prioritaire ilay izy. Andiny faefatra, nitondrany Abela kosa ny voalohany teraky ny ondrony dia izay matavy. Alleluia. Ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatina. Jereo tsara fa tsy mifanatitra aloha nankasitrahan'Andriamanitra voalohany. Fa ozy izy hoe nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny. Tanao nijeren'Andriamanitra voaloha tsy le fanatitra ataonao. Fa ianao aloha nijereny voaloha. Eo mpanomezana ve ty olo ty? So dia mbola mitady ny azy. So dia ataony totrany hoe domiko tapany dia mandoherany tompo. Tsy izany jereny ny toe-ponao. Aleon'Andriamanitra mahita olona anankiray mafoy. Mety hoe kely ny valeur fijerintsika anazy. Toy izay ianao tena hoe toanao ny centre ray manontolo hatramin'ireo change-na tafo any ariana any etoanao efa tsy finoana zany aloha. Azonareo ve? Tsy important zany reto. Tsy important zany. Firifiry ny olona nefa nanangana zavatra fa aiza izy androany. Firifiry ny olona mety efa nanao tao anaty asa fanompoana, aiza izy androany. Hebreo 1:12 ny farany namaranako azy dia hivavaka tsika. Jereo tsara. Ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra mety tsy manan-tantara lazaina be dia be eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny maranofo. Averika any. Ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra mety tsy manana histoire mety mampientanetana ny olona rehetra. Fa ny olona araka ny fon'Andriamanitra dia manana tantara ra-panahy mitoetra mandrakizay. Alleluia. Hebreo 11:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika rehetra niaraka maky an'izany raha sitrakareo. Hebreo 11:4. Hebreo 11:4. Ndao tsika rehetra miaraka maky raha sitrakareo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe finonana nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny an'i Kaina. Ka izany nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra nanambarany amin'ny fanatitra nataony. Ary amin'izany na dia maty aza izy dia maninona? Dia mbola miteny ihany. Amen. Na maty ary Abela dia mbola miteny foana izay fijoroam-pinoana tao anatin'ny Abela zay. Tsy hoe eo tsisy hoe description hoe izao avy le endrika fanatitra, ondry, anina. Satria raha iny ny soratana dia iny daholo indray nataontsika. Nefa ny fotsika tsy miova. Alléluia. Résumeko anatin'ny 5 minutes. Miaraka amin'ny toyany izay tsy voambara teto. Any bokin'ny Exodosy any. Misy tantara anankiray. Loza, 10. Inona zavatra nipetraka teo amin'ny tolam-baravarana? Rano zanak'ondry. Tolam-baravarana dia misy anankitelo. Tatao andry dia nitolana ilay ambony. Ao le anankiroa iny manambara fijoroana. Ary rehefa tsy mijoro tsara ianao dia tsy afaka ny marina ilay tolana eo ambony. Alleluia. Ny ran'i Jesosy zany dia miara-miasa amin'ny fijoroanao sy ny fahamarinana. Dia valiana iny any Apokalipsy 4:12. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Rano zanak'ondry egal le rana tety. Ao le fijoroana, teny filazana azy, vavolombelona le fijoroana. Alleluia. Any amin'ny farany amin'io Genesis, tsy fara moa zany, eny amin'ny faraparany amin'io Genesis 17 Genesis 4:7 io dia misy teny hoe mamitsaka eo am-baravaranao no tao izy kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Hanapaka azy, averiko tsara, hanapaka azy. Aza vela mitsaka eo am-baravaranao ny ota fa mila manapaka ianao. Vakio ny any amin'ny filazantsara ny Luka 2:4 rehefa noetiny devoly noetiny fanaza fa tompoko fanahy masina tany anefitra Jesosy dia nalainy devoly fanahy. Dina zavatra nitranga nijoro mpanapaka Jesosy tamin'ilay fakapanahy. Hitanareo tsy namitsaka teo amin'ilay fakapanahy ny asan'ny devoly satria nitapahany à l'avance. Vao manomboka anao dia mila manapaka. Alléluia. Tamin'ny fotoana anankiray rehefa niteny Jesosy tamin'ny mpianatra zao ho avy ny andrian'izao tontolo zao nefa tsy manan-inona tao amiko izy. Ahoana nahafahany Jesosy niteny hoe tsy manan-inona izy satria efa nitapahany dia meloa ilay izy. Problème antsika tsy tapahantsika dia meloa io.
dia mety tsy tonga saintsika indraindray fa manina mbola misy manaraka ana satria tsy ampiasainao ny ten'Andriamanitra. Vakeo ny loko atoko faefatra fa chaque fois rehefa ny teniny devoly Jesosy dia tenin'Andriamanitra Deutéronomie 6 Deutéronomie 8 noentina nitondra Salamo 91 ny devoly. Mety possible ny devoly mitondra tenin'Andriamanitra eo aminao, zaho toetra ao amin'Andriamanitra foana. Alleluia. Aoka ho Jesosy ny tompo ny teny farany eo aminao. Ny atao hoe olona sitrana dia olona mahay mihaino an Jesosy. Ny atao hoe olona sitrana sofina dia mandre an Jesosy. Ny atao hoe olona sitrana maso dia mahita an Jesosy. Ny atao hoe olona sitrana ny tenan'Andray manontolo dia mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy ndao tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Asaiko ianao hivavaka. Asaiko ianao hivavaka amin'izao fotoana izao. Mivavaha amin'izao fotoana izao. Teneno tompo sitrano ny foko, sitrano momba rehetra, mba ahafahako miray aminao Andriamanitra, ahafahako mikambana aminao Jesosy. Tsy hisy asaraka aminao Jesosy. Ninona zavatra misy, za iray aminao foana Andriamanitra. Ifonako aminao Jesosy ny fotoana rehetra. Alleluia. Izay mety nananako foa ny fanohatra tamin'ny fonao Andriamanitra. Jesosy eo. Amboary tsy hanam-pialonana. Amboary Andriamanitra tsy hametraka ny tenako zavatra satria andiso ny fanatitra izay ataoko izany Andriamanitra. Raha vao tsy voahitsiko ny foko Andriamanitra, aoka tsy ho mainka anao fanatitra Jesosy. Ankakatoa anao foana Andriamanitra. Anao sitraky ny fonao. Anao izay tianao. Anao izay mety aminao. Amin'ny anaranao Jesosy atolotro ny tenako, atolotro ny foko. Atolotro ny momba rehetra. Atolotro mikasika rehetra. Ka aoka izay tianao Andriamanitra ny tanteraka. Jesosy eo. Amboary zahay. Amboary zahay. Ay tsy io izay Andriamanitra. Aoka aneo anao mandrakariva izay Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehetra. Raisy ny toeranao amin'ny fiainanay Jesosy. Dia ataovy amin'ny araka izay amponao lalina. Amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Ndao tsika mbola hivavaka hoe Jesosy tehirizo mba ho tafatoetra amin'ny sitraponao mandrakariva. Ahafahako sy ahaizako manao izay tianao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy eo amboary dia tehirizo aneo anao mandrakariva. Raiko tsara indrindra ataoko ahoana ny fahay mijoro raha tsy anao mampijoro Andriamanitra. Ataoko ahoana ny fahay mahatateraka ny sitraponao raha tsy ny fanainao masina mihitsy ny mameno ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny amiko rehetra. Apetrao ao amin'ny lohanao ny tanao teneno mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny amiko rehetra. Mandre an Jesosy mahita ny fiasan'i Jesosy amin'ny fiainako tafaray amin'ny Jesosy tsy hisaraka amin'ny Jesosy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononiko fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia hikabana aminao mihoatra hatrany ary ianao Andriamanitra anao meno foko amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy tononiko amin'ny finoana izany tanteraka. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika andao tsika hanatanteraka ny fanatitra. Alleluia. Aza maika anao fanatitra fa sao dia mbola misy ahitsy aloha afaraka any aloha mila tadidiny zavatra ianarana fa tsy hoe hay fotsiny. Misy kahier ery dia afahantsika manoratra anarana ho an'izay andeha croisade any Majunga. Misy kahier mangamanga io ho an'izay olona tsy ao anatin'ny sampana no manoratra anaranao. Fa ny isaky ny sampana dia efa misy mpiandraikitra mandray an'izay. Tandremo sao dia sady miverina manoratra tsika mandalasa diso le kajy. Tena zava-dehibe ny fahafahantsika mandeha amin'ny croisade io. Satria fotoana anankiray io izay ahafahantsika mianatra sy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Mety misy zavatra tsy takatry ny saintsika fa misy zavatra mitranga foana raha tena zava-vaolombelona izany. Nanomboan'ny fanompoko tato anatin'ity asa fanompony ity dia croisade 2018 tany Majunga, mbola tsy hvkl akory tamin'izany fotoana izany tadidiny pasteur Jaume tamin'izany. Alleluia. Tamin'izany. Alleluia. Ao anatin'ny croisade dia misy zavatra ianarana. Ao ny pratika ny zavatra rehetra. Tsy possible kosa zany hoe olona miditra sekoly zany dia tsy misy fampiarana zany. Tsy mitombo zany. Mandehana manao fampiarana. Alleluia. Amin'ny endrika rehetra ny fampiarana. Alleluia. Alleluia. Tsy colonie de vacances io fa fampiarana, fianarana ny ten'Andriamanitra. Aza tonona ny fotoanantsika raha ampitso eto sekoly tokantrano ny raha ampitso ny zoma ambaranjana, ny sabotsy ambaranjana, ny zoma manomboka amin'ny 4 ora dia ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora. Aza tonona koa fa misy ny batisa amin'ny sabotsy izao ka ho antsika izay manana fanerinany amin'izany dia manatona ny tompon'andraikitra
Pasteur Nana angambany atony androany satria pasteur Sandra mbola tsy eo aloha. Pasteur Nana io izy io eo ambadiky ny pilier io izy. Alléluia. Tsy misy takona zay tsy ho hita. Alléluia. Tahaka an'izay ny fotoanantsika dia faly ve antsika aloha miaraka amin'ny Jesosy. Asitehaka mafy an Jesosy aloha. Dia antsika hitsangana raha voninahitra an Jesosy sady an'olotra mifanatitra. Sokafo ny fonao dia sokafo ny tananao. Raitsarina masina mandrakizay andreto izay Andriamanitra. Tesoatranao satria tsara loatra ny fitondranao. Mahagaga ny fitarianao Andriamanitra. Mahagaga loatra ny fahaiza-manaonao. Misaotra ny amin'ny teny rehetra. Jesosy misaotra satria tsy voatery ny tenin'ny omanana no ampitondrainao Andriamanitra. Fa ny efa vaomanao anatin'ny fonao foana Andriamanitra anao ko tanteraka aminay. Satria fantatray fa ianao no mahalala ny zava-miafina rehetra ary ianao ihany no mahay mitondra ny fiainanay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra. Tena misaotra indrindra. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny zavatra atrehana androany, misaotra ny amin'ny zavatra tsy hainay satria reny ny ampianatra anay hiankina aminao kokoa Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy tahiony tsiraray avy. Misaotra ny afahafahanay mbola afaka manao fanatitra Andriamanitra. Jesosy eo, ovainay ny fonay hianatra izay anova ny fonay mialohan'ny zavatra afaka atolotray Andriamanitra satria izany no tena ankasitrahanao. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina tsy miova mandrakizay ilay tompon'ny fiainanay hiankinanay amin'ny fotoana rehetra. Raiso ny toeranao Jesosy dia aoka ianao ho mpanapaka eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny tsotrano. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fandray Masina. Amen. Tain'i Jesosy tsika rehetra zarao fahasoavana. Fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Amen. Fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Bonne journée bénie daholo.